miarabantsika rehetra indray ny tenako a amin'ny tian'ity alindali ny alarbido izao tokoa ilay fotoanantsika ato anatin'ny fandarana kolontsara izay resahana mahakasika ny kanto sy ny kolotsaina amin'ny ankapobeny moa izany indrindraindrindra ny kolotsaina malagasy. Amin'ny tian'ity ary dia ny teatra kala Madagasikara indray no vahintsika ka dia ary ho fantaritsika avy hatrany hoe izy ireo teatra kala ireo miaraka amin'ny mpandrindra antsehatra dia ho rahantsika avy hatrany azy ato anatin'ny fanadihadiana voalohany. No faliery Ratovinirina mpanorina filoha lefitra ao amin'ny teatra kala no sady mpandrindra antsehatra. Amin'ny mahafondateur dia responsable ihany koa akoatra ny mahafondateur responsable artistique satria metteur en scène dia chorégraphe koa ao anatin'le teatra kala satria metteur en scène aty anatin'le tena teatra kala fa chorégraphe ary anatin'le teatra kala option danse. Teto Netomboana zany aloha teto Madagasikara nandalo niserana tao amin'ny école rarary tamin'izany fotoana dia avy eo nisy karazana occasion kely opportunité indrindrandrindra koa ahafahana nivoaka tany ivelany dia sady nianatra tany momba ny dansa ihany no niasa dia avy eo nanao va-et-vient teo amin'izay nivoaka dia miverina taty dia nisy fotoana vita ny zavatra natao tany ivelany dia nanorina amin'izay teto an-tanàna satria ho anahy manokana nieritreritra hoe mba misy fotoana mba hieritrretana ihany koa le eto an-tanindrazana zany misy tanora mila an'ilay zavatra noratovana tany dia tsy mijanona manrato mazava loatra satria artiste ny tena miasa tsy mijanona mianatra fa sady mizara ihany koa tsy an-daniny. Anatin'ny teatra kala misy ny teatra fa misy ihany koa ny dihy. Teatra kala ao anatina sokajina teatra manao an'ilay atao hoe seho velona na ilay hoe spectacle vivant, théâtre vivant. Zany hoe ifangaron'ny dihy ny théâtre classique le fahita andavanandro, ny hira, ny zava-maneno izay vokarin'ny olombelona voalohany indrindra fa tsy mbola misy machine na zavatra hafa mpamokatra feo fa ny olombelona no mamokatra an'ilay feo. Any amin'izay sokajy izay no mbola izahanay aloha hatramin'izao atao. Efa teo amin'ny 3 taona mahery, efa taona latsaka teo eo zay. Efa nisy lista aloha zay fa tao anatin'izay ilay izy no tena vita tafatsangana ara-panjakana satria en titre na association ihany ilay izy raha mbola hita amintsika satria tsy mbola misy an'izany hoe statut manokana ho anna théâtre na ho anna compagnie de danse zany fa formana association ilay izy eto Madagasikara hatramin'izao aloha. Mety manontany tena isika mpijery hoe inona izay seho velona izay ho ampahalala ny falery amintsika izay zao dia zao. Le théâtre vivant ninina zany le fieritreretako azy hoe ninina zavakanto atao na théâtre tsotra io na hira dia rehefa anerina any tafiditra daholo ihany izy rehetrarehetra eo anatiny atao hoe théâtre. Ninina ataonao na mandihy ianao na manao mozika ianao na dia tsy ho ampitsony zany rehefa kelikely eo fa tsy maintsy tafiditra na théâtre izy rehetrarehetra. Mbola ho resantsika misimisy kokoa ny mahakasika an'izay seho velona izay kanto iray azo lazaina hoe ivondronan'ny kanto maro afakoa fa ho fantaritsika aloha hoe inona ary nahatonga an'ilay hoe teatra kala. Le kala dia fiantson'ny taolo taloha ny tovovavy kely eo anelanelany mety ho diso fa ny fahazoako azy hatreto aloha mety misy olona lehibe mantsy mety mahafantatra kokoa hoe taona inona izy io eo anelanelany 9 taona sy ny 12 taona 11 taona teo na tsony taolo hoe kala kely ty io taona io zay
fotoanan'ny fifoazana ao anatin'ny torimaso ho an'ny tovavy kely, mety ho isy adaladalana, mety ho liana, mety ho sasà, betika malahelo, vetivety temitomany, instable tanteraka mihitsy zany ny etahan'ny tovavy kely ao anatin'io. Fa kosa zareo reo dia manana énergie tena mahagaga mihitsy. Ny zavatra tiany atao zany tena mihoatra ny eritreretina ny olona tsotra satria ao anatin'ny heriny tanteraka. Mazava izay, raha eo amin'ny zavatra efa nitotosaina kosa dia safidy ny teatra kala mihitsy ny manao zavatra miadana, milamina mba hanomezana ny tena kanto indrindra, izany hoe tsy mihazakazaka loatra manenjika zavatra vita fa any amin'ny hoe mavita zavatra tsara. Efa nisy ohatra ny seho iray nampitondra ny anarana hoe nofinosoko. Ny fangaro kosa izay eo amin'ny 10 zany rehefa andiany fahatelo amin'ny ity taona ity. Théâtre Kala dia association anankiray fa artiste association artistique zany ao anatiny, afaka mampiofana isa-taona zany arakaraka ny saison anankiray, mampiofana tanora izay manana fitiavana sy fanomezam-boninahitra amin'ilay art, zany hoe makany amina resaka perfectionnement zany. Raha ohatra izy tsy artiste, afaka ao izy mahafantatra izy kay artiste. Raha ohatra koa izy mieritreritra fa artiste, afaka miteniteny izy avao amin'ny kala tena tsy artiste kay. Fa karazana tunnel anankiray zany itsofohana dia ivoahana any amina resaka autonomie rehefa avy eo. Miofanao ny tanora na izay artiste miaraka aminy dia mivoaka eo izy dia za miassure anazy ho lasa autonome rehefa avy eo. Na izy manangana compagnie, na izy miverina miara-miasa eo aminay azy tsy maninona, na izy misaraka fa farafaratsiny misy bagage izy niala tao. Karazana stage zany le izy, fa stage miabotira any anaty spectacle, ho any amina spectacle anankiray dia le chemin rehetrarehetra atongavana any amina spectacle io le fiofanana, fa tsy kory hoe miditra manao kory fa fiofanana ilay famolavolana spectacle mandra-pahatonga amin'ny spectacle fini, ohatrany hoe spectacle fini anankiray no atao hoe examen dia vita zay dia eo amin'izay le artiste misafidy. Tsy voatery mpandio, fanahy, mpihira, mpanao hosodoko, rehefa hoe artiste dia afaka mitsofoka ao. Tafiditra ao anatin'ny seho velona avokoa na ny dia, na ny théâtre, na ny art du cirque, ny opéra, ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany. Fa amin'ity an'io ity aloha dia ny théâtre no ifatohantsika bebe kokoa. Raha tantara tamin'ny taona 1990 tany no nanomboka ny fisaitsainana an'izany hoe seho velona izany, ary tao anatin'ny sehatry ny kanto sy ny kolontsaina izy tamin'izany fotoana izany. Ny tanjona dia ny hoe ny andravonana, ny fitambaran'ny sehatry ny art économique zany, ny fiarahamonina, ny artistika, ny arak'asa ihany koa. Mbola ho jerentsika rehefa avy eo ny hoe tanjon'ny théâtre Kala manokana indray raha ho amin'izy ireo, fa miandalany ihany zany fa mialohany anarahantsika an'izay dia andeha aloha hidirana indray aloha zanam-pandaharana arak'asa. Mbola ho resantsika ao anatin'ity ihany koa mahakasika ny seho velona, ary rehefa miteny hoe seho velona zay dia mazava ho azy misy ny mpandrindra an-tsehatra dia ho jerentsika ato anatin'ny fanadihadiana manaraka ihany koa izany asana mpandrindra an-tsehatra izany. Melohan'ny fatohantsika amin'izany asana mpandrindra an-tsehatra anatin'ny seho velona izany dia ho asitsika resaka hatrany aloha ny mahakasika io kanto io, zany hoe izay seho mahaliana miavaka izay dia miankina amin'ny mpikanto io ihany, fa indrindra ihany koa ny mpandrindra an-tsehatra, izay ihany koa mahatonga anazy hoe rindra an-tsehatra. Le théâtre vivant zany be dia be ny fomba fandikanan'le izy, izay tsy topoky teny fatratra hoe zany mahafantatra satria be dia be ireo zoky be teo aloha sy izay olona mahaino zao zavatra ataontsika zao miteny hoe zao ny anazy, fa ny fandraisako azy no ilazako azy satria za zao manao an'le izy.
Ny théâtre vivant dia théâtre indrindrandrindra aloha zany a ohatran'le teneko teo a avy zavatra avy any amin'ny olombelona voalohany indrindra zay corps ny voalohany indrindra le vatan'le olombelona no voalohany indrindra amin'le izy tsy décor le izy tsy costume tsy lumière fa corps lay olombelona lay vatana ino no base iengana dia avy eo amin'izay le metteur en scène misafidy an'izay décor miaraka amin'io efa fanampiny fotsiny le izy satria décor fa le corps no voalohany anatin'le théâtre vivant na io teny le mpiteny mihitsy no miteny na hira dia le acteur mihitsy no mihira raha zavatra maneno hita tendrena eo mihitsy le izy fa tsy zavatra play na ohatr'izany. Ny théâtre vivant aty amin'ny théâtre zay ataoko indrindrandrindra dia za tiana songadina kokoa any amin'ilay zavatra ataoko aty amin'le hoe intéressant ve le zavatra ataoko sa vaut la peine ve no hijerena na hoenona an'le zavatra ataoko sa hoe tsisy atao ny mpijery ka tonga dia hijery an'le izy na mba hoe hienoheno an'le izy fa sa vaut la peine ve est-ce que c'est intéressant rehefa vita rehefa mipetraka ny atao hoe intéressant dia mipetraka amin'izay aorinan'izay samy manana safidy ny olona zay te hiteny hoe beau ve le spectacle merveilleux ve magnifique ve samy manana safidiny amin'izay fa ny voalohany tiako apetraka amin'ny zavatra tiako atao dia ny hoe est-ce que c'est intéressant. Fa théâtre rehetra zany aloha dia misy hafatra tiana ambara fa aty amin'ny théâtre vivant aty amin'ny zavatra tiako atao a satria ohatry ny art contemporain ihany le izy tsy voatery hitovy ny zavatra voaray aty anatin'ny tantara mitovy ny objectif tenenina atao hoe ohatra hoe ny tena objectif le izy dia hoe ratsy ny manao ratsy any ambadika fa mbola mivaly aminao ihany iny zay le hafatra tiana ampitaina fa aty amin'ny théâtre vivant tsy voatery ho zay fa au moins tena mitire zavatra samihafa mihitsy ny olona ao anatin'le izy zay mahatonga anazy intéressant na ny olona nahatsiary hoe ay ve zany le izy na fantatra vérité na le olona nteny hoe lasa libre kokoa ve azo atao an'izany tony vatany tony misy zavatra samihafa zany ho raisin'ny olona avy amin'le izy fa tsy voatery hitovy akory. Be dia be ny asan'ny metteur en scène fa ny lehibe indrindra amin'ireo zany satria raha adika amin'ny teny tsotsotra fotsiny le izy mandrindra an-tsehatra zany le metteur en scène izy no mpandrindra an-tsehatra dia izy sy ny mpamorona n'ilay tantara raha misy mpamorona na mpanoratra n'ilay tantara zay no mitovy ery ambony ery dia nyrehetrarehetra amin'izay ny costumier lumière ny son reny aty ambaniny daholo amin'izay reny izy midirige an'io hoe zao ny son ilaiko zao ny qualité-ny zao ny loko ilaiko zao ny hazavana eo amin'ny fotoana inona izy no miakatra eny an-tsehatra satria maninona io no miakatra eo an-trehatra izy no antony mampivoaka ny tantara anankiray na tsy izy no antony tsy artiste
misy ny sasany mantsy hoe tsy mivoaka le tantara fa tsy nainy le mpilalao tsisy mpilalao tsy mahay fa ny metteur en scène ohatran'izay koa ny hoe tsisy mauvais élève fa mauvais professeur en BDB satria fitaratra le zavatra ataon'ny mpampianatra na ny mpampiofana ny zavatra hitan'ny olona eo fa akoatr'izay dia ambadika misy ihany koa aloha niezaka tsy maintsy ataon'ny artiste tsirairay avy ao anatin'ny théâtre vivant ao anatin'ny théâtre kala tsy mila mifoka rongony akory na mihinana drogue zay no voalasany anatina tontolo hafa fa il suffit que tu ressens la vérité du moment. Mbola atao anatin'ny fandarana kolontsara mihitsy misy anao amin'izao fotoana izao raha toka hoe tsy nanaraka hatrany voalohany ianao fa zao vao mamela ny fahitalavitra dia aza malahelo fa misy ny famerenana izay arahanao ny zoma ariva mazava ho azy eto amin'ny Cool TV hatrany. Iroso amin'ny zanam-pandarana manaraka indray sika eto anatin'ity no ifahafahantsika amin'ny resadresaka amin'ny mpanakanto maka ny heviny ireo teboka maromaro mahakasika an'izay kanto ataon'izay zany hoe nisehatra ny seho velona zany dia ho arahantsika eto anatin'ny fanadina manaraka aza misaraka aminay fa mbola ho avy eo ny ao tsara dia mbola sy tapitra akory ny fandarana andondray ary arao izay zanam-pandarana manaraka izay. Raha mijery an'ireny sary ireny zao tsika faliera ny sarina rahantsika toy ireny dia raha toa ka hoe maka amin'ny toerana maha-olon-tsotra zany olona ohatry saramba be vahoaka rehetra dia mety misy hiteny ary fiheverana voalohany indrindra mihitsy no mety hiteny zareo hoe ohatry ny adaly ohatry ny mihetsika tromba dia ahoana indray no mahakasika an'izay ina zany le tena tanjona ao anatin'ny fanaovana an'ilay seho velona. Ny tena tanjon'ilay izy ao amin'ilay seho velona aty amin'ny asako izay marihiko foana hoe asako ilay izy aty amin'ny zavatra ataoko satria hatreto aloha ny fandinihako azy tsy misy kanto iombonana zany aty anatin'ny ara rehefa ara ny resaka tsy misy iombonana fa mety samihafa io fa mety koa nefa afaka mitovy fa tsy voatery zany hoe tsisy linina anankiray hoe tsy maintsy fa samy manana ny linina anazy io fa ny linina koa nefa afaka miara-miasa zany hoe mitovy eritreritra mitovy ny tanjona mitovy ny tsarany mitovy ny kantony fa tsy voatery anefa. Dia inona ny tena tanjona ao anatin'ilay fanaovana an'izay raha ohatra hoe miakatra sehatra zao dia tiako teneny hoe maninona no manao an'io zany aiza ho aiza ny lanjan'ilay izy. Ny tena tanjona amin'ilay izy dia ny famoahana aloha zany voalohany indrindra satria tsy maintsy misy zany aloha hoe inona no antony mahatonga an'ilay hanao an'io mety ho antony avamiko mety ho antony amin'ny zavatra iainana ankapobeny iainan'ny olombelona mety ho antony
momba ny zavatra nataon'ny artista tsirairay mety koa misy tantara zay mendrika an'ilay fotoana atao misy facteur be deaibe zany mahatonga an'le hoe fa maninona no fanotanjona dia tsotra ihany hoe anome an'ilay tsara indrindra ho an'ny tsirairay ny tsara indrindra amiko nomeko ny tsara indrindra any anatin'ilay interprète sy lay artiste nomeny dia avy eo indray le tsara iny samy manany tsara nyray ho an'ny tsirairay hoe tsara le izy satria zao na ratsy le izy satria zao mety hoe tromba ny fivoahan'le izy any oziny sasany nyreniko zany efa tena zay mihitsy hoe ohatry ny hafahafa ozy le ataonareo satria tsy mahazatra azy zany tsy mahazatra ny masony sy ny sofiny hoe ngatsy azo atao zavatra hafa koatran'izay nefa tsy zay le izy fa zay mihitsy no izy tamin'le fotoana nanaovanay anazy zay no vérité zay no marina tamin'le fotoana namoronana sy nahitana an'le izy mihitsy ho an'ny artiste tsirairay raha miresaka sika teo hoe théâtre vivant dia misy ihany koa ny théâtre traditionnel zany hoe théâtre traditionnel efa nisy taloha moa zany dia matoana asiana le hoe théâtre vivant anarana vaovao dia hafa zany hoe misy mahasamihafa amin'ilay teo aloha ny fantaniko hoe satria seho velona nandika anazy raha toka hoe adika tsotsotra amin'ny fiteny malagasy le théâtre vivant raha toka zany hoe seho velona dia zany hoe ny fanoitra amin'ny velona maty dia azo raisina ohatr'izay zany ve le traditionnel sa ahoana indray lefitra mahakasika an'izay hoe fa manina le traditionnel tsy lazaina hoe velona ihany koa ny resaka interprétation le izy zany zany tsy te ho tonga any amin'le hoe ny fanohitra amin'le velona le maty na mety tsy zay mihitsy koa raha ny tena dikan'le izy ny mety ny tsaizako amaly azy koa ny tsy hahafapo an'le piaino amin'izao fotoana zao dia ny tsy zany namorona le izy dia mety hoe tsy tena fantatra le izy fa ny azoko tenena fotsiny dia zao hoe ny théâtre classique zany matetika aloha fahafantarako azy hatreto dia miainga indrindraindrindra avy amina tantara no soratana mpanoratra ray dia ny théâtre classique io misy règle tsy maintsy arahany hoe zao tsy maintsy zao entr'acte ny rôle principal misy zavatra efa tsy maintsy zany hoe zany foana le izy classique fa ty amin'ny théâtre vivant mety tsy hisy akory ohatra nefa leresantsika tamin'izany fotoana ny hoe personnage
mety tsisy akory hoe iza maninona fa eo ambony senina eo dia mihira eo ambony senina eo mety koa hoe tsy tantaran'olona mihitsy ohatry ny ana tamin'ny heritaona tamin'ny fotoana zao le misy ale nofinosiko a tsy tantara soratan'olo zany fa fotoana nanaovana ny répétition sy ny asa pikarohana no nandrafitra n'ilay tantara zany hoe tsy ningana tamin'ny tantara io fa ny zava-misy tamin'ny fotoana ny ainanay no mamolavola sady an'ilay tantara mipetraka tantara anankiray ohatran'izay zay le anaty teatra vivanaka ataonay zany zany hoe anjaran'le olona mijery zany no mamantatra hoe no sy maka an'zay fomba fandraisana azy ty ohatra mety mpampianatra tiana hoe ty zany mety zao tiana hoe ty mety zay indrindra le izy lasa tsy voatery le izy zany satria tsy tokony nomena ny fahefan'ny saina ny fahefan'ny fanahy ho an'ny mpijery ny fahefan'ny fanahy zay mandrirotra ny tsara ho azy tsara aminy ity satria ny fanahy no mijery an'izay sy mikaroka an'izay tsara ho azy dia tsy tokony izy tsara iombonana satria dika le tsara iombonana dia rehefa tsy manaraka n'iny iombonana iny dia ratsy ve zany le zavatra ataon'le olona fa malalaka nefa le izy raha vao miditra any anatin'ny zavatra iombonana le izy dia tonga any indray koa le fahefan'ny saina zany hoe ny saina no mamolavola fa manino io ny tsara dia apetraka daholo karazana règle rehetrarehetra ohatra fotsiny hoe hosodoko tsara ve io œuvre anankiray io dia hoe tsara io satria anaty cadre tsara satria misy maitso sy mena efa resaka mantaly zay very ny resaka ara-panahy le kanto any amin'ny fiheveran'ny olona tsirairay satria mitadavin'le olona izy kanto iombonana amarana sika zay ahoana ny fahitanao fahitanao an'ity ty fahitanao an'ity kanto anankiray zay misy atsika anatin'ny misy atsika amin'izao fotoana izao ty eo amin'ny fiarahamonina malagasy izao hoe zany lanja ny mbonahoana fahitanao azy ity misy an'ity teatra vivant ity dia le zavatra ataon'ny fiarahamonina isan'andro ihany fa omena lanja kokoa izy eo ambony saina avy amin'ny alalan'ny hira na loko na feo na fihetsika omena miteny frantsay hoe exagérena kokoa ivoan'le izy kokoa fa le izy zavatra fatao andavanandro ihany zavatra fahita eny ary madiva farana sady indray ny fandaharantsika mitian'io ity sanam-pandarana ray sisa ny fanaovako velomantsika rehetrarehetra dia mame fotoananareo indray amin'ny larobito izao azy adinoina ho ao ny famerenana ny zoma arivo fa ho anareo kosa izay mpikanto mpanakanto manana talenta ihany koa fampisarana aminay eto amin'ny fandarana kolotsara dia aza misalasala mihitsy miantso ny laharana io ambany izay hitanareo io 3407 88826 fa rasinay atanandro izany dia tsy zanam-pandarana farany ary ty koa ary ny ao tsara no entiko efa naovana velomantsika rehetra indray misaotra anareo na araka hatramin'ny farany dia misaotra ny ekipa teknika ihany koa na natotosan'ny fandaharana dia mirary soa indrindra ho anareo rehetrarehetra velomatompoko zavatra hitanareo teo 50% spectacle c'est 100%